Ao anatin'izay tontolo ny taranja baolina lavalava izay indray dia raha nagningina atao ao ny resaka mampifanolana ny malagasy rugby sy Andriamatoa Andry Ravelojona filohan'ny ligina Analamanga dia anisio indray ny mpitantana ny ligina Analamanga tamin'ny herinandro ity tamin'ny alalan'ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety izay namaky batsilana ny zavatra tsy mety ataon'ny malagasy rugby. Tao anatin'ity fiaonany tamin'ny mpanao gazety ity ihany koa nanambarany Andriamatoa Andry Ravelojona fa dia mangataka ny fialany ny filohan'ny fédération Andriamatoa Rakotomalala Marcel ny filohana ligue paritra sivy mitondra fanavana mikasika indrindra izay Andriamatoa Andry Ravelojona. Ny votoatin'ny fiaonana androany dia tsotra hoe valiny zavatra nataon'ny filohan'ny fédération malagasy ny rugby dia président Marcel Rakotomalala izay nitondrany fanazavana tao amin'ny télévision malagasy tamin'ny alatsinainy ariva tao amin'ny kianja zany. Milaza izy fa tsy misy tsony ny ligina Analamanga. Milaza izy fa nisy taratasy navokany navokany tao milaza fa hoe foana zany ligina Analamanga zany rehefa tamin'ny volana septambra. Zany zavatra rehetra zany no antony tena hoe nampiantsoana ny mpanao gazety tamin'ity andro ity hitondra fanazavana mahakasika an'izany ligina Analamanga ary aminay tsotra be ilay izy hoe matoa zay mbola mijoro matoa zay mbola masaha mandray fitenenana ohatra zao dia tsotra mijoro ara-dalàna ny ligina Analamanga. Raha tsy niteny zay hatramin'izay tsy midika akory ho faharesena na midika akory hoe fahalemena fa fandaminana ataon'ny eritreretina hokasana tao anatin'izay rehetra zay ny andro fampiresana zay nandritra ny herintaona tao anatin'izay herintaona zay tsy mbola niresaka ninona mihitsy makasika ny hoe makasika ny fédération inona zavatra tsy mety ataon'ny fédération na hoe inona fa ny filohan'ny fédération malagasy ny rugby isaky mandray fitenenana dia ny analan'ny filohan'ny ligina Analamanga foana. Raha tsy ilaza fa tsy nametrahan'ny comité ad hoc tamin'ny volana août amin'ny taona 17 nanova fifidianana ho filohan'ny ligina Analamanga tamin'ny volana febroary 24 dia mahagaga fa lazay fa nisy taratasy mivoaka tamin'ny volana septambra teo tamin'ny septambra 17 anefa tonga zao ny fotoana 24 zao indray izy mamoaka taratasy milaza fa tamin'ny volana septambra 17 nisy taratasy avy amin'ny tribunal izay tsy navokako. Aminay dia tsotra be ny taratasy tany amin'ny tribunal laza mazava fa miantona ny fasazy apetraky ny fédération aty amin'ny ligina Analamanga ny conseil d'état namoaka an'izany ary efa nitapoky-pirenena zany zavatra rehetra zany tsy nanana zavatra navaly izy tao anatin'izany ka raha manana taratasy izy tsy nisy notification tonga taty aminay raha misy zany dia avoay satria normalement tokony au courant ny zavatra mivoaka tao anatin'izay rehetra zay zahay. Manaraka izany ihany koa tianay no milaza fa ny fédération malagasy ny rugby dia tsy tokony hanana fahefana feno any amin'ny resaka hoe fampanaovana engagement ny club izany tsy misy eto ambonin'ny tany zany hoe fédération mampanao engagement ny club équipe nationale no anjaran'izany fédération zany naingambany ny fédération malagasy ny rugby raha ny tena tokony izy tokony hisokatra amin'ny rehetra nefa izy manakatom-baravarana tanteraka aminay ary manao ampimamba zany kianja izany. Manarakaraka zany ny ligina Analamanga tsy mba natsona tao anatin'ny championnat nanao izy zany championnat national teo tamin'ny deuxième division club aforoporonina fotsiny nataony nalefa tao fa tsy ekipa tafavoaka taty amin'ny championnat Analamanga dia joro zahay ary joro hatramin'ny farany vonony zay ny ady ninona zavatra diadava nandefitra zay nandritra an'izay taona ray zay nangataka fampiresahana zay tsy vonona niresaka tsony fa fanalana président mangataka amin'ny fialan'ny filohan'ny fédération zay mpanapotika ny tontolon'ny rugby kianja makitsy isy fanamboarana tsony afaka jerevantsika zany afaka constatena potika tanteraka ny kianja tsy zavatra mandeha tsony ny tontolon'ny rugby eto korotana ambony ambany ny rugby noho ny ataon'ny filohan'ny fédération zay tsy manaiky ny fijoroan'ny ligina Analamanga eo.